Roa taona izay no tsy nandray karama ny mpiasan'ny commune eto Ankazomborona. Nambaran'ireo mpiasa vitsivitsy fa ankoatra ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana Foibe dia maro ireo vola miditra ao amin'ny commune io ka tokony ahafahana mandoa ny karaman'ireo mpiasa ireo fa ny fitantanana mihitsy no tsy mahomby. Mba nio mikasika ny zay karamana ato amin'ny commune moa zany no azavaiko eto. Efa misy roa taona angamba zao ny vola tavela any amin'ny commune hatramin'izao mbola tsisy. 2013 moa zany dia zéro mbola tsisy mihitsy ny subvention azonay ty 2013 ty. Fa tamin'ny 2011 2012 afaka omeko anareo angamba jerenareo ty ianany mpiasa vola ariary mpiasa mpanjakana mpiasan'ny commune zay tavela any amin'ireo ty. Raha ny tena magaganay nefa misy subvention tonga dia lazainy ben'Andriamatoa ben'ny tanàna zay tonga isan'ny mahazo subvention roa zay mandritra ny taona anatin'ny taona raiky zany. Anefa io raha misy vola azo amin'io omena un mois, omena 2 mois zay ihany fa tapitra le vola. Anaovany ino moa zany filazana azy adjoint anaova asa afany velany ihany zany le zavatra fa tsy tafiditra anatin'le karaman'le mpiasa. Ka zay se zany mikasika an'le karama mampalahelo anay mpiasa ato. Manao ny asany ara-dalàna zao angamba zay hitanao tsy ary tapaka mihitsy ary na ny vahoaka ary azo antanina raha misy mbola nisy zavatra mampalahelo andreo nataonay mpiasa ato anatin'ny commune aty. Fangatahanay zany mba efaina ireo karamam-piasa ireo. Na dia fiheninay aloha ny vola teo aloha zay efa laniny tany tsy dia ananay fa mikasika an'le raha tonga subvention 2013 mba tokony ataony ray manefa daholo io tamin'ny 2013 ty. Ny momba ny karama zany mbola ampeo kely. Zany hoe momba n'io karama io a dia efa gidragidranay ary efa izaho zao no nitarika azy tany amin'ny 2010. Satria tany amin'ny 2010 dia nisy arere 13 mois tany amin'ny 2010. Zao izy efa tonga any amin'ny 2 taona zay zany ny arere. Ka izao ny zavatra mahavaraina anay hoe amin'ny commune rehetra raha misy zavatra ohatran'io ary tsy any commune eto rehetra fa ny commune rany Madagasikara zao andalovan'izany zavatra zany aby. Ny commune zany afaka miresoudre zany hoe afaka mba mihesikesika handoavana karaman'ny mpiasa na dia ataontsika hoe ray volana agnatin'ny 3 volana fa ato aminay Ankazomborona zay tonga lany lakoloson'ny mopera zay tonga lany tsisy mipetraka zany ato fa vao misy vola kely satria anay managna senanay managna senan'omby zay managna fidiram-bola zay nefa io vola recouvrement communal io tsisy hitan'ny mpiasa io fa tonga izy milaza manao zavatra agnatananarivo agny nefa tsy hitanay zay zavatra misy ataony. Nilaza nefa ny ben'ny tanàna fa tsy mbola tonga ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana ary commune maro eto Madagasikara nitojo olana tahaka izany fa tsy Ankazomborona irery ihany. Ny roa taona tompoko tsy marina fa mbola misy ndraiky arere ao satria budget mbola tsy tonga hatramin'izao ary antanio commune rehetrarehetra tsy mbola tonga ny financement avy any. Zaho zao avy any Majunga nantany amin'ny trésor mbola ao Antananarivo ary France ndray fa ato amin'ny telefônina ko ato. Iakarakao ny mizaha mandeha any Antananarivo amin'izao eniko ny izy falo ao vola fatanivo vola io hoe fa kanefa io tsy raha tonga dia amety fa le zava zany hoe avy any vola efa mandeha ty fa sy ihany efa natao amin'ny ministère le vola natao amin'ny ministère le vola dia alefa ty Majunga ary zao ama président ny association des maires anakay ao Ankazomborona zany no andehanako any dia amoky vola alefa ty na zay ko nge mba maintenao 26 amin'ny vola io na za manokana tsy nandray vola kotra amin'izao fotoana zao ary tadio fa na Majunga mana problème rabola fianaratra Madagasikara e Manontolo samy mana problème vola daholo commune fa tsy hoe Moromalandy fa io problème créé na wa io ny mpiasa nge tsy sarotiny fa tsy fantatro mba adikery satria chef district mamoro zavatra io fa tsy maninona. Na dia aza izany olana rehetra izany dia miezaka manatanteraka ny asam-bahoaka hatrany ny mpiasa ato amin'ny commune Ankazomborona.